eto amin'ny pejy vaovao 24-7 kosa satria izao sika voaniona tamin'ity taona ity arahaba natratra ny taona vaovao 2024 ary manantena fa hiaraka eto an-trano sika amin'ity taona ity sy amin'ny taona ho avy manaraka rehetra araka ny efa fantatsika dia vahiny voalohany amin'izao taona izao Andriamatoa Antoine Radjerson miarabana tompoko. Falmerabanao namana Joara Vojanary dia falmerabantsika rehetra ihany koa manaraka ny pejy dia mirarina sosony tsara rehetra ho antsika amin'ity taona vaovao ity. Ianao filohan'ny fikambanana fivoy solombavam-bahoaka ny Madagasikara ilay fikambanana roa tiako resahana voalohany mbola fikambanana tsotra sa efa fikambanana politika izy amin'izao fotoana izao antoko. Ny fivoy moa zany na ilay antsontsika hoe fiovana ivoaran'ny eny fotony dia antoko politika izy io efa nanomboka tamin'ny 2018 no efa tafatsangana ara-dalàna. Fa tamin'iny taona iny vao tena reo hoe fivoy dia nanao podrotany Rivomamo. Ia, ny fivoy moa zany raha zavaintsika araka izany anarana zany hoe fiovana ivoarana eny fotony. Zany hoe miainga tanteraka eny fotony izahay na nabe ny taiza na mpandroso nanao ny rehetrarehetra ary nanana fotoana mihitsy izahay ny taritana an'izany rehetrarehetra zany dia normal ihany raha hoe surprise tamin'ny rehetrarehetra satria ny rehetrarehetra tsisy mahay an'izay hoe miainga eny fotony izay fa avy any ambony izy no milatsaka fa tsy aty ambany no miakatra. Ianao filoany hatramin'izay? Eny tompoko. Ia, dia avy any ambany zany hoe avy eo Rivomamo zany ianao? Eny tompoko. Rivomamo sa Meritra Tosika sa? Zany hoe district na Rivomamo commune Meritra Tosika zay moa zany no fiaviany. Fa atao Meritra Tosika ny fivoy tao tsy nanjotsaka candidat be ny tanàna? Ny antony ireny moa dia fandaminana ihany satria tao anatin'izay fotoana izay dia rehefa mifampiresaka tamin'ny tompon'andraikitra rehetra misy miandry ihany koa ny androtsahanay zay vao androtsaka dia aleonay tsy nandrotsaka fa aleonay zany hoe mba zay eo aloha no ampiana sotoanana amin'ny zany hoe manoana am-parisona reo zany. Ia. Ianao Andriamatoa Radjerson tena sambany misy ianao tao anatin'ny herintaona vao fantatr'olona dia nefa tonga dia efa ohatran'ny roborobo be le antoko politika fivoy. Ianao misy ve no tompon'ny hevitra sa olona maro be nareo miaraka? Ny raha hoe tantaraintsika hoe tsika mbola voakely tany amin'ny sujet tany dia efa nieritreritra hoe andraindraikitra eto amin'ny firenena mba hampandrosoana ny tanindrazana ary efa niomana tamin'izany rehetrarehetra zany fa rehefa nandeha ny fotoana dia nandraindraikitra foana ihany koa tsika filohana fikambanana mpianatra teny amin'ny anjery manontolo teny ary navita dingana be dia be ary rehefa tonga dia amin'ny sehatry ny asa indray tsika satria injeneran'ny fambolena sy fiompiana dia nahita an'ireo fahoriana izay efa niainana satria tantsaha ihany ny tena taloha dia vao mainka nanamafy olona n'ilay finiavana hoe mila mandray andraikitra tsika fa tsy afaka mijanona amin'izao intsony satria mila fiovana ivoarana eny fotony ary tao anatin'izay indrindra no ny famorinay niaraka tamin'ny tontolo ambanivohitra rehetra teny dia niaraka nametraka izahay hoe andao isika andray andraikitra amin'ny sehatra ara-politika satria eto amin'ny tany sy ny firenena dia tsy misy manome lanja mihitsy ilay antsoina hoe décision technique fa décision politika foana no manan-danja ary sarona spotika tanteraka ny teknika ao anatin'izany ka inona moa ny olana raha sady mahay teknika ilay mandray andraikitra no mafy tsara ny resaka politika ihany koa hoentina ampandrosoana ny tanindrazana. Le politika zany ny anarana ihany tateoriana sy nakany expérience ny hoe zao ny fanaovana politika eto Madagasikara. Io moa mianatra ianao dia tsy maintsy mijery ny sehatra rehetra mandinika ihany koa ary mamakafaka ary mandalina izay tokony lalinina rehetra mba hahafahana tsy mamerina ny adalàna efa nisy izay nitranga teto amin'ny tany sy ny firenena mba hahafahana ihany koa mahakalesona anatsarana no avy amin'izay zavatra nisy fa io tsy voatery hoe ny an-dakilasy ihany no mahay mampiatra fa ny olona mahay miaina sy mahay miara-velona amin'ny fiarahamonina koa fiarahamonina dia afaka manatsaratsara mihitsy. Inona le adalàna Andriamatoa député? Be dia be. Zany adalàna ara-politika moa zany. Raha mijerytsika zao androantsika dia Madagasikara dia mbola isan'ny firenena mahantra indrindra eran-tany. Ny mahatonga an'izany misy adalàna be dia be tao mitambatambatra ary mety ny fandimbiasana tamina fitondrana be dia be ihany koa zany fa mety nanampitrotraka ty farany ity matoa mahazo revenu latsaky ny $1 ny tokantrano reny zavatra reny aka nalesona daholo mba tsy hivelona. Miresaka amin'ny fitondrana amin'izao no aiza ho aiza amin'ny toeran'ny fivoy zany amin'ity fitondrana ity io moa tonga dia fanontaniana foana napetraka ny olona fivoy na antoko politika iza fomba sa mpanohitra fitondrana.
Ny toerana misy amin'ny fivoy efa nazava ao anatin'ny assemblée izahay dia izay le azo lazaina hoe non inscrit moa ny fiantsoana anazy tsy ao anatin'ny vondrona parlementaire manohana fitondrana ary tsy ao anatin'ny vondrona parlementaire manohatra ihany koa ny antony dia zao manana ny hevitra izahay ary manana ny etika arovana ihany koa izahay ary manana fomba fijerina ihany koa izahay amin'ny tianay ampandrosoana ny Madagasikara izahay tsy andeha anamafy olona ny ady efa nisy hatramin'izay ny fanandrinan'ireo arototoreo ka hoe andeha ho ampiana ny herin'ny andaniny anapotehany ankilina andeha ho ampiana ny herin'ny ankilina anapotehana ny andaniny fa izay dia mijery hoe ahoana ny ampandrosoana Madagasikara ahoana ny ampandrosoana ny tontolo ambanivohitra indrindra satria miteraka 20 isan-jato tsy azo adino ihany koa ny aty andrenivohitra satria ny avany ambanivohitra ihany no mifindra nakaty ambanivohitra ny andrenivohitra no tsy fisina dia manana izay hevitra zay tsangakevitra no ijoroanay fa tsy tsangatseza na tsangam-bola sanatria mivava fa mandeha any resaka andriamato député raha Antoine Rajerison hoe io fivoy io zavatra mpitondra ihany no ambadika an'io ny fivoy dia tena mahaleo tena tsy miaraka amin'izanizy izy ny antony tsangakevitra ho any ijoroanay ka sanatria mivava ladiny lela velona ny fivoy velona izahay maty ny fivoy sanatria mivava ladiny lela maty izahay fa tsy ho hitanareo mihitsy naroviana ka hoe iny fa nandeha nakatsina nakaroa satria efa nisany namotika ny firenena zany ary efa hitatsika tao anatin'izay fotoana lavabe zay fa mikotikotenareo daholo ihany na ny an-danina ny ankilany mazava ho azy fa tsy mahataitra anareo zany tsy mahataitra satria ny zavatra novolenay maniry amin'izao dia tsy hoe ny zavatra novolenay herinandro fa zavatra efa novolenay antaonany maro nialaka taminao olombelona ary mifampitaizana ihany koa ary ny olombelona any afotony efa tena mahafantatra sy mahalala an'izany fomba hijerena ny fanaovana politika zany rehefa niresponsabilisena mihitsy hoe tompony andraikitra isika rehetra aty ambanivohitra mba handray anjara amin'ny fiainana politika satria io no mampienakapobary andrahoantsika io resaka politika fa na tiana na tsy tiana mila vola ihany dia aizy nareo mahita vola eto manana ny fifidianana na deputa tamin'ny député na tamin'ny be ny tanàna teo iny ny anay tamin'ny députation na tamin'ny be ny tanàna teo dia tena tsoroko ary tena mahitsy tsy manam-bola izahay fa ny anay aza kely ananana ny ahiratra ny fitaovana ny anay no efa ny fanambatambaranay dia efa nividinay meloha dia reny no entinay namafisapeo elise roa fa tsisy nanampy vola zay na ary na avetsiko robo ary tsy nangataka ihany koa izahay iza miantoka an'ireny le hoe antobolina reny le caution rehefa mirotsaka fidiana ny olona milatsaka tsirairay fa tsy misy avy amin'ny atoko akory tsy misy avy amin'ny atoko inona ny avy amin'ny atoko anampiana an'ireny candidat anareo manerana ny tanàna ireny mazava ho azy fa fotokevitra hijoroana matony ny olona raha nijerytsika zao tamin'ny communal tao dia ny taty amin'ny fitondrana na taty amin'ny fanoherana mitady olona ho alatsaka fa isika kosa dia ny safidy teny fotony mihitsy hoe iza no mety mbola nasiana validation communautaire ozy isika na fankatoavana eny fotony mihitsy ary mba hahafahantsika mametraka an'ilay candidat anankiray zany hoe matoa le olona makaty amintsika dia misy fotokevitra hijoroana maharesy lahatra anazy eo firy moa ny député ny fivoy zao efatra ny mbola tsisy mororo sy voarebireby tsisy atahorana satria efa mafy ny fotokevitra mafy ny fotokevitra ary efa teny fampiarahana mialohan'ny fotoana ny anay dia teny fampiarahana hatramin'ny farany ary ny fivoy dia iraitsy mivaky hatramin'izao misy iverena kely hoe misy mikotikoty ve nareo na mpomba na mpanohitra ny fitondrana nisy zany ozy izy ianao fa iza tsy maharesy lahatra anareo mihitsy zany reo anakororeo ny zany moa mazava ho azy fa tsy maintsy misy efa nisy ny fampiatsoana na taria ary mazava mihitsy ny tentsika tamin'ny olona rehetrarehetra zay niona tamintsika hoe izahay eto ny toerana misy anay matoa izahay napetraky ny olona nahazo ny résultat io raha iteny fotsiny tsika mivokatra tao arivomamy tamin'ny fifidianana solombavambahoaka dia 7 faingo 4 isan-jato ny vato azontsika izay nanao podrota ao anatin'izay rehetrarehetra zay matoa zay tsy lasan'ny hermara na lasan'ny firaisakina dia ilay fivomy tena tian'ny vahoaka zany ary io no anandraindrainy ihany koa tao anatin'izay iteo ihany koa tamin'ny fifidianana communal izay nahitantsika vokatra tena goavana ihany koa satria
fito amby folo zao ny commune azontsika tamin'ny 3 ohatra ao ny aty velany mbola misy be diabe atao ohatra ny tsy tena hoe ny anakazo be 6 amin'ny 5 amby folo ny azontsika ihany koa ao andikan'izay ilay fivoy no maharisy lahatra ny olona izany hoe tsy hoatsy mihitsy izy ay fa ny vahoaka ny jerenay ary ny fivoy no andrian'ny olona ny fivoy nahatonga ny olona nametraka anay dia miaraka amin'ny olona izay amin'ny mahafivoy hitarika n'ilay fivoany avarany eny fotony fa tsy hoatsy anao aroa samanatsika ya tsy hoe ny fivoy akory ny atoko voalohany miresaka hoe ifotony sy ny atoko politika avao fa izay ilay fiainganareo tao anatin'ny fotoana foy sy tsy nandadilady tany ambany rehetrarehetra tany nareo dia tampotampoka teo tonga dia niakatra be inona le hoe ifotony tiany fivoy tena voizina raha ohatra iny manoa azavaintsika eto mety ho adiny roa vao tapitra fa ny fiangana eny fotony zany hoe fiangana eny fotony zany fiangana eny amin'ny ataontsika hoe mponina eny fotony aoka ny mponina eny fotony no anapaka ny zavatra ilainy sy ny zavatra ao ataony aoka izy no maso mandidy amin'izay zavatra ao atao rehetrarehetra mitovy ve ny fotony any amina distrika na commune ray sy ny distrika anankiray mitovy daholo ny ela ataontsika hoe le olombelona no areny io ny loharano ary zareo ny tena tompony tandrazana izy ny tokony ifesy andidiny rehetrarehetra raha zavaintsika tsotsotra fotsiny lay izy satria tsika nge androany tompony mangatakatany ary tena mijaly raha tsy teny fotsiny hoe anazavako amin'izay hoe tsy misy ilay fotony dia tsika zao miteny hoe taux de croissance économique miakatra lasa 5% sisa ny sisa mieritreritra ny apakatra indray amin'ity sy ny sisa ny zava-misy nefa raha mijery neny fotony eny tsika dia taux de pauvreté miakatra tena miakatra vola raisin'ny olona latsaka ny $1 par jour dikan'izay dia zao mal réparti tsy miparitaka ara-dalàna ny arena rehetra eto amin'ny tanindrazana fa misy olona apahan'olona vitsivitsy zany mihinana tanteraka an'ireo rehetrarehetra ireo ary ny apahany maro zany mifiteraka tanteraka ao anaty fantrano dikan'izay tsy mahazo ny anjarany eny fotony tsy mahazo ny rariny any koa ny eny fotony dikan'izay mila miverina eny tsika raha itentsika hoe ndao amboly azo ndao verenina maintso ny tanàna dia omeo sehatra ny eny fotony aleo izy ny anao pepiniera aleo izy ny amboly aleo ifampizary izy aleo samy amboly eny amin'ny taniny dia samy tompona andraikitra samy mandray andraikitra raha itentsika hoe mila lamina tsy fandripalemana omeo sehatra ny eny fotony aleo izy ny ametraka aleo izy ny andrindra izy mahafantatra ny ratsy ny tsara eo tanàna izy mahafantatra ny olona mivezivezy eo izy mahay mandrindra ny fiarahamonina eo fa tena olana voadingana izy raha makany amin'ny fitsarana dia reny olona tena mamiditra amin'ny fiarahamonina indray no migadra fa le mpanao ratsy le malalaka ohatra zavatra mitranga kabe diabe zany tonga raisinay eo anivon'ny cabinet juridique ny fivoy moa zany ao anatin'izany ihany koa tsy mahazo sehatra mihitsy neny fotony amin'ny rehetrarehetra raha misy fitrandrahana arena tsy mahazo izy fa tonga dia manjavona ny rehetrarehetra ao anatin'izay ianao zao solombavam-bahoaka ao anatin'ny antenimieram-pirenena dia ao anatiny mihitsy ianao zany mahita an'le izy aiza ny olana lay politika fanjakana hatramin'izay ve ny olana ka tsy mahatonga an'izay resaka izay sa misy sakana hitanao amin'le izy sa le volonté ny tsy misy ny tena olana dia izay nytenenao izay aloha hoe resaka volonté politique ny tena mitondra ny fampandrosoana rehetrarehetra fa ny tena olana goavana dia ny mpitondra sy ny entina tsy mifandray mihitsy ny mpitondra aty ambony aty ny entina mialatsiny mihina fatiny aty ambany aty efa voatafiky ny dalitra hatra nikidinapinina le entina aty le mpitondra aty ambony aty mbola miteny hoe lamina vandrim-palemana sy ny sisa ohatra satria tsy mifandray mihitsy ireo raha misy mitsetitra le tantsana le madinika any ambany any tsy hitan'izay taraina na aiza ny ale satria tsy mifandray io ary ny tena mampalahelo ary dia zao vokatra tsy fifandraisan'ny mpitondra sy ny entina eo manararopaty daholo ny eo anelanelana eo hatramin'ny carte mobile ary lasa général mitsetsitra n'izay mba azony koa satria jereo ny réalité jereo ny tena zava-misy any amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra any fa zany ny zava-misy zany ny zava-misy mitsetsitra daholo ary ao anatin'izay ihany koa nefa mpitondra mbola manitsakitsaka ny aty fotony any ohatra hoe laisser fokotany efa zay tena farany fotony iaina n'ilay fokotany mihitsy mbola tendrendray fa tsy avelan'le olona ny anapaka anazy amin'ny toerana sasany misy dahalo lasa se fokotany misy olona tsy avao amin'ny fokotany koa voatendry se fokotany
any amin'ilay toerana hafa zavatra ohatr'izany mampalahelo ary tokony alana. Le resaka hoe ifotony moa zany raha azoko tsara ny lalakevitra entin'ny député Rajerson le fitsinjaram-pahefana mihitsy zany tsy misy anisan'ny foto-kevitra reo ve ny fitsinjaram-pahefana. Ny eto zany tsika raha miresaka fitsinjaram-pahefana tsika misy miresaka foana manko io resaka décentralisation sy ny sisa effective zao sy ny sisa ny vola sy ny sisa samy io le resahanao teo tonga am'le teneninao teo ihany hoe manino tsika no tafandroso nefany ny olona miresaka ifotony foana ny hatramin'izay ny olona dia zao ny olona miresaka fa mijanona eo amin'le resaka fotsiny fa itsika tsy niresaka fa ny asa nanatanteraka nanao rehetrarehetra tena tsoroko fa efa namingotra hatramin'ny aina tamin'ny resaka ady amin'ny asandala mihitsy io ady nataontsika tany amin'ny tolom-banivohitra io satria niady zay tamin'ny Tsindrazolena niady zay tamin'ny tsy fandriampahalemana miady zay mba hisy fivoarana ny tolom-banivohitra amin'ny fiarina miady zay amin'ny fitsetsafana diso tafahoatra loatra amin'ity resaka bokonomby ty izay mahazo ny tantsahany amin'ny tolom-banivohitra any saika ny divanay daholo ny zavatra rehetrarehetra mety mampahory any tantsaha ary nijoroanay zany na mbola solombavam-boaka ary izahay fa androany efa solombavam-boaka dia vao maika hiady hatramin'ny farany isika ao anatin'izay. Fa efatra ao anatin'ny 250 mety tsy dia tena ho lasa lavitra. Ny efatra ao anatin'ny 350 tsy lasa lavitra aloha raha hoe isan'ny resahana fa raha hevitra ny resahana mety lasa lavitra mihoatra lavitra noho ny hafa satria ny hevitra tsy azo raha tsy amin'ny olombelona ary zay no ariana voalohany ary zay ny ahafahana mampandroso voalohany atsangakevitra ny tokony hoajoro ampandrosona ny tanindrazana. Tao anatin'izay fotoana volana maromaro vitsivitsy efa na député dia nahitanao fivoriana teny amin'ny assemblée mahatakatra ny zavatra resahanao ve ny maro anisa ka mandray an'ilay hevitra reo dia mety amadika izany ho lalàna. Ny zava-misy aloha nisy dingana ihany ataontsika hoe nahitantsika vokany satria raha tafatsofoka tao anatin'ny comité atoaka io tsika tamin'ny famolavolana ny règlement intérieur ny assemblée tamin'ny voalohany dia tafiditra solotena ny fivotoa moa ny tena tamin'izany ary niady hoe andao atsangany eto anivon'ity anteny merity ny commission miady makasika ny fametrahany bonne gouvernance iadivana amin'ny corruption iadivana amin'ny mba ametrahana zany antsoina hoe redevabilité sy ny transparence zany amin'ny zavatra atao rehetrarehetra dia rehefa tena nazavaina tsara atao ilay izy ny ekeny rehetrarehetra ary natafapetraka tsika na dia vitsy alitsika oharina mibetsaka fa kosa rehefa tia mpandehanana dia mahita ihany ny tena hoe taonina miainga avarisy avaria daholo ny arahany rehetrarehetra fa avaiza taonina avaiza tsy mazava azo tsy maintsy avany amin'ny mpitondra ny arahany ny any amin'ny mpitondra avany amin'ny fanoherana ny arahany any amin'ny fanoherana zany hoe itsika zany tsy manana taonina fa manana hevitra ary tsika mijoro hoe zao tsy mampety an'io tsika manazava tsara mihitsy hoe kely loatra dia mifaingo en'ny isanjato ve ny teti-bola ny fambolena sy fimpina nefa ny mitelona olona 20 isanjato zany ve dia mba mety ohatra manazava zany tsika aleo mba hisitraka daholo ny olombelona rehetra maro anisy fa tsisy mieno mazava ho azy moa zany fa zay ny zava-misy matoa ny laninitra reo ihany ilay izy dia tsisy mieno nefa tokony hibatana ary ampakarina io teti-bola ny fambolena sy fimpina ya manahoana ny fahita miverina amin'le hoe taux de croissance raha ny théorie tokotra ny ange andriamatoa député dia hoe any amin'ny 20 isanjato any fa raha fa keliny vao mety hisy fetraikany any amin'ny vilanin'ny vahoaka ny fitombon'ilay toekareny zao tsika mbola 5-4 faingo isanjato mbola ho ely zany mbola ho ela nefa mety ho aingana ve zany raha ohatra ka hoe ampiarina le hevitra reo fivoy le fomba fijery mihitsy no tsy mitovy zay le resahako foana hoe tsika zany androany ny zavatra tokony vaindohan-draharaha ny zavatra tokony maika dia hoe ahoana ny resaka création d'emploi aiza ny siny asa ho an'ny olombelona tsirairay avy raha mipetraka aty amin'ny tontolo amin'irenivohitra izy dia mahazo asa sahaza amin'izay mipetraka any amin'ny tontolo ambanivohitra izy mahazo asa sahaza amin'izay raha hijery nefitsika tena tsy misy ny asa ramboly le olona tsy misy ny lalam-barotra iompy le olona tsy misy koa ny lalam-barotra inona ny ataony aty Antananarivo tsisy koa no ataony mikatona ny zona sy ny sisa vadika mangalatra le olona io nefany tsy maintsy ao anatin'ny famokarana ihany ny ahafahana mampanakarena ny olona ao anatin'ny firenena ary mampanakarena ihany koa ny tanindrazana ny olana nefa dia zao raha mijerytsika ny fanjakana tsy mampiasa vola ao anatin'izay famokarana izay mihitsy raha mamaky tsara an'io
loi de finance itsika zay tena olana goavana zay rehefa nresahako foana hoe isika tokony ampiasa vola any amina ataontsika hoe secteur mamokatra mba hiteraka vola makany amin'ilay olona ny vola io ne raha raisitsika ohatra amin'ny ankapobeny rehefa miditra any am-posin'ilay olona io dia miodina io afaka mampiana-janaka izy afaka mihafasalamana izy afaka manao ny rehetrarehetra izy rehefa avy eo fa rehefa tsy miditra mihitsy io any am-posin'ilay olona any dia mijanona ny rehetrarehetra na mpivaroka ina raha mikatona satria tsisy mividy hatramin'ny enany dia zay le hoe mila atao zay idiran'le volan'le olona any dia zay ny dradradradrantsika foana hoe ho an'ny tontolo ambanivohitra zava-dehibe loatra ny fametrahana ao maro toerana ny vidim-bokatra zava-dehibe loatra fa io no misintona amin'ny famokarana rehefa misy ny tsena mamokatra ny olona rehefa tsara ny vidiny mamokatra ny olona fa ny olonantsika tsy tsara ilay tsena fa ambany be iny le anentanako foana hoe ny zavatra tena olana ny fanjakana miresaka foana hoe autosuffisance alimentaire fizakantena ara-tsakafo ny olana amin'ilay fizakantena ara-tsakafo nefany dia zao tsisy miresaka mihitsy hoe ahoana ny amaro toerana an'ity vidim-bary ity io vidim-bary io tentsika hoe lafo be amin'izao zavatra tsy fantatritsika dia afoloeny ny vidin'io ny ambaniny rehefa tonga avampotona iakaram-vokatra misy mividy mora io amin'ny fararano ary misy mividy faran'izay lafo io amin'ny fahavaratra zany hoe ny tantsamam-bolo zany tena maty antoko ary tsy mahazo tompony fa ireto mampiasa vola eto anelanelany manao an'ilay collecteur no tena velona ary deba ary manana kamo eo manana trano be deabe eo amin'ny meritra atosika zao dia tena isan'andro isan'andro ianao dia mahita bilodinina miainga foana betsaka tsy meritra atosika rery pasaky manerina Madagasikara misy fambolem-bary le mpanelanelany ireny le mpanelanelana ny tena olana dia zao olana ao anatin'io dia zao raha mieritreritra tsika ampitombo ny vokabary dia apetraka io prix io aloha zany dikan'izay anitatra ny fambolem-bary ny tantsaha dikan'izay reto mpandrarahara-bary mividy vary reto hivadika ambolo vary ihany koa satria misy tsena ny vary ary tsara ny vidiny fa rehefa tsy zay ny ataontsika dia hijanona eo foana io vokabary io satria fitazomanaina ny anaovany tantsahana io dia tsy anitatra mihitsy izy dia hijanona eo foana ihany koa ny fahantrana satria faty antoka ho an'ny mpamokatra le izy ary afaty antoka ho an'ny mpihinana ihany koa fa mandeha fotoana antsika ty tsy azotsika dinganina na tiana na tsy tiana indroa zay ny fivony niatrika fifidianana tamin'ny fifidianana Solombavaonga dia mety ve ny fifidianana aminareo be dia be misy mpangalam-bato hoe misy tsy mandeha amin'ny loana ny fifidianana eto Madagasikara raha ny hitako eto Madagasikara zany aloha zany resaka hoe égalité de chance zany aloha zany tonga dia alao tsy misy ny tenenako amin'izany voalohany dia zao raha nilatsaka Solombavambahoaka isika dia nakatony ministère ny communication mihitsy ilay radio fivoarana zay tsy anjarana manakatona zany ny ariteky nefa nandeha impiry nijery ny taratasy nijery rehetrarehetra normal manina izy mandefa taratasy tampoka anakatonana aneo niditra fitsarana moa le izy avy eo misokatra ladalana ny radio zao tonga indray ny fifidianana be ny tanàna naniraka olona ndray zareo ny ariteky niaraka amin'ny DIT zay tsy hitako ny idirany DIT amin'ilay izy nanao contrôle ny radio tao normal daholo moa rehetrarehetra efa zavaina trarisatary rehefa avy eo ina zavatra nitranga tsy tandra loatra izy atao nandefa nanao brouillage izy nandefa misy nandefa émetteur matanjaka be aty Antananarivo aty ary io hitatsika fanjara ndraikitra ny ariteky moa le izy ny ariteky inona nataona nijery fotsiny izy nandritra zany fotoana zany tapitra mihitsy ny fifidianana nivoaka ny résultat ancienny zay vao nalandry zareo le brouillage zany zavatra zany dia efa famingapingana zany efa fanimbana ihany keo zany mandeha indray ny élection ny raha tsika nahita reny fa manambary mahitsy eto tsy tokony atao ntsony io fifidianana io raha ohatra reny ny anaovana azy ary tsy mety io voalohany tsy mampety anazy dia ity resaka sefokotany ty ny sefokotany manoratra ny anarana ny olombelona ao anatin'ny lisy-pifidianana ny sefokotany manana fahefana anendry ny mpikambana ny bureau de vote président bureau de vote ny secrétaire sy ny sisa ny sefokotany nefa tendren'ny chef district nefa tendren'ny fanjakana ty amin'ny fohy be
ary raha feo mandeha dia hoe any amin'ny arenany any andrenandreny olona petraka amin'ny seza rehetrarehetra reny ka amiko hoe le CENI mihitsy a tokony alàna le indépendante fa ajanona amina resaka commission électorale fotsiny rehefa zay ny tedavin-drareo fa loatra ny lasa manao maskarady fotsiny tsika ary izahay a amin'ny mafivoanay dia angataka ary angataka mafy mihitsy izahay anao fanambarana mezineziny tsika rehefa kelikely a aorinan'io fifidianana io alefasonareo io fifidianana sefokotany io ekena fa tsy voafalitra mazava izy ao anaty lalam-panorenana ao amin'ny article 152 ao tsy voafalitra mazava fa nareo kosa dia nanao a décret tamin'ny 2019 izay milaza 2009 azavady milaza mazava fa fidina ny sefokotany ary a sefokotany sy ny adjoint dia aveo zay vao manendry an'le voafidy a ilay chef district fa maninona ny nalanareo tao le fidiny fa le tendrena fotsiny sisa ny nataonareo any ambanivohitra moa zany tena miasa mihitsy zany resaka zany a any ambanivohitra hoe tena mba olona fidina no mitarika an'le lehibe amin'ny fokotany ka zay mihitsy satria io nge raha tendritendrenao ianao tsy mahafantatra ny olona amin'ny fiarahamonina ianao raha hoe olona mangidy hoditra be amin'ny fiarahamonina no apetraka ao a dia mazava ho azy fa tsisy anoratra analanao le olona mazava ho azy koa fa raha olonareo ny apetrakareo ao a dia mazava ho azy a fa afaka manaisotronareo na mampitombo ny olona ao anatin'ny lisitra arakarak'izay fanarahanareo fa raha olo amin'ny fiarahamonina ny ao a dia tsy anao izy a afa-tsy zay a andraikitra napetraka amin'ny fiarahamonina aminazy ka mba elana amin'ny fisalasalana rehetra satria maro loatra ny tsy nety tamin'ny fifidianana communaly iny dia alao alefy io fifidianana sefokotany io ary tena angataka mafy an'io izahay fantanina farany Andriamato Antoine Rajerson andeha lavitra ianao sy ny atoko tarehinao mazava ho azy moa zany aka fanjakana mihitsy ny fivoy aloha zany amin'ny parti politique anazy dia tsy maintsy isehatra ny andray anjara amin'ny fifidianana rehetra misy eto amin'ny tany sy ny firenena izy fa ny androany sy ny rapitso sy ny rafakapitso mbola tsy afaka miteny zay hoe andray anjara amin'inona na amin'inona fa andray anjara izahay amin'izay sehatra rehetrarehetra misaotra tompoko makasitraka dia isaorana ny vahintsika Andriamato Antoine Rajerson filohan'ny antoko politika fivoy sady solom-bavamoaka ny Madagasikara voafidy tao arivo mamo amin'ny heriny solanga hafa indray no iarahantsika veloma tompoko